Manana ho aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana ary avako avy amin'Andriamanitra Raisy Jesosy Kristy Tomponsika. Amen. Andeha ary hiaraka hivavaka isika. Indre ny hafalianay Tompo, misaotra anao satria nomenao ny volana Septambra izay. Izay rehetra nataonao tamin'ny fiainanay tsirairay avy, isam-batan'olona, isa-tokantrano, ny firenena, ny fiangonana dia isaoranay ianao. Zava-dehibe izany Tompo. Dia mbola misaotra anao sady koa izay ny amin'izay efa ataonao amin'ny fiainanay amin'izao volana vaovao izao. Misy mahatoky izay Tompo fa ianao ilay fananao zava-mahagaga teo amin'ny fiainanay ary nandray an-tanana amin'ny fiainanay tsirairay avy isam-batan'olona no mbola aneho ny fitahiana sy ny fahasoavana ihany koa. Fa izay anie tsy ahafoy na hasaraka anao ary hanolo tena hanompo anao mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Arak'izany ry havana dia arabaina isika fa nomen'ny Tompo volana vaovao dia volana Novambra. Amin'ny mahavaovao ny volana dia lohahevitra vaovao koa no iainantsika. Mahandrasa ho avin'ny Tompo. Averiko, mahandrasa ho avin'ny Tompo. Inona no andinitsy ohatra masina fanaraka amin'izany ry havana? Andeha hakana ny toriteny rapitso hoy ary Jesosy. Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia hamalo ny olona rehetra araka ny nataony. Amen. Matio 20:20 andininy 7:20. Izany andinitsy ohatra masina izany ry havana no toriana amintsika mifanaraka amin'izao lohahevitra izao ary mifanaraka koa amin'ny fanoloantsika ny taom-piangonana indray. Koa dia manintana antsika rehetra ary mba ho tonga hiara hiangona, hiara hivavaka rapitso. Rapitso alahady voalohany. Izany dia eny amin'ny Selafy, eny Riverato atsika miara-mivavaka. Ary amin'ny alahady voalohany azy, hoy izay teo dia miditra amin'ny 7 sasany maraina ny fampoavavahana. Misy ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Ry havako, miavaka ny fotoana rapitso. Zava-dehibe fa fahantsika miara-mandray ny toriteny, miara-midera sy mankalaza an'Andriamanitra mandray ny fanasan'ny Tompo. Fa reto koa no verinay fa mampiavaka ny fotoana rapitso. Voalohany dia isika moa intelo isan-taona ihany manao rakitra aterina eny amin'ny alitara. Dia rapitso io izany hanao rakitra isika. Rakim-panambinana ny anarany aterina eny amin'ny alitara. Ary isika fikema dia efa zatra fa rakitra indray mandeha ihany. Dia io indray mandeha izany tsisy rakitra faharoa, tsisy rakitra fandraisana, tsisy fa dia io rakitra indray mandeha io ihany. Dia noho izany dia mifanahy masina ny hiasa ao anatintsika tsirairay mba ahafahantsika manomana ry havana, manomana rakim-panambinana amin'izay nanambinan'ny Tompo antsika hatramin'izay. Izay izany ny anankiray mampiavaka ny rapitso. Ary mampiavaka ny rapitso faharoa koa dia aorian'ny fampoavavahana dia misy ny fiarahantsika mihinana sy misotro. Io izany dia antsoina amin'ny teny vahiny hoe collation mba misy tsakitsaky rahantsika mihinana io sy zava-pisotro rahantsika rehetra misotro ry havana. Izany dia natao mba hanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra ary hampitombo koa ny fifankatiavana, ny fiombonana amin'ny miara-miandry ny fiavian'ny Tompo antsika tsirairay avy ry havana. Koa dia ingany ny fanahy masina hiasa aty anatintsika tsirairay avy ahafahantsika miomana tsara hiatrika an'izany fotoana izany ary ingany indrindra koa mba hanampy antsika ny Tompo ka dia samy mba afaka hifanao fotoana aminy any am-piangonana ary tsika rapitso ry havako. Dia amin'izany rehetra izany dia ny Tompony no omem-boninahitra. Amen. Vavaka arsika. Misaotra anao ary izay Tompo fa ireo nalahatra ireo no heverinay atao rapitso amin'izao fanombohan'ny taom-piangonana izao. Ianao hanomana anay tsirairay avy, ianao hitantana anay tsirairay avy, ary ianao hiaraka aminay tsirairay avy Tompo. Dia ny fiadananao no kanapaka ty amponay koa. Amin'ny anaran'i Jesosy lohan'ny fiangonana. Amen.